Ny olona am'izao de tena hoe repitra, sepotra am'zavatra misy manodidina sy mangeja anazy. Sepotra amin'ny karazana aretina ary matanjaka be moa am'zao ny resaka variant, ny Covid izany, ny resaka variant Inde, ny variant Brésil, ny variant Afrique du Sud izay mitsoka mahery ao Madagasikara sy ny sisa rehetra izay teneniko eto hoe tsy ho tapitra io fa mbola ho avy. Ivelan'zany ihany koa de sepotra ny olona amin'ny fahantrana, sepotra ny olona amin'ny problème iainany ao anatin'ny tokantrano, sepotra ny olona amin'ny sofla misy ato am'ty tany ity zay raha fehezina ilay izy. De noho izay fahaseporana izay de tsy fantatry ny olona tsony hoe vanim-potoana tahaka ny ahoana no misy azy am'izao ora sy fotoana izao, vanim-potoana inona no iainantsika, inona ny vanim-potoana chronologie izay manasepotra atsika sy mety ho feantsika am'izao vanim-potoana izao. Nahatsiaro manokana an'ty verset ty aho, Isaia toko faha 1:1-2. Faminaninany amin'ny loza hanjo any Edôma, ny Edômita izany. Tonga de vakiko le izy ary le tena ventiny ao anatin'le izy no hitondrako lakolosy fanairana atsika. Ary raha manaitra atsika ny dikan'izay de hoe voalohany indrindra manaitra ny tenako aho. Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Averenao anatin'ny sainao zay teny zay, natonony miaraka amin'ny famakinao an'izao horonan-tsary zao, fijerevanao an'izao horonan-tsary zao. Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Zany fanontaniana izany ry havana no tokony hipetraka ao am-potsika tsiraray avy. Ny tokony ho eo amin'ny masontsika, ny tokony ho eo amin'ny fisainantsika, ny tokony eo amin'ny fandiniantsika. Fa ny mampalahelo de lay problème, lay zavatra mety ho feantsika, lay zavatra manan-kendantsika, lay zavatra manandevo antsika, ireny ny tonga ngeza be, ireny ny tonga tendrombohatra mirantiranty eo anoloan'ny fijerintsika sy mameno ny any anatintsika ka mahatonga antsika miaina fanaintainana, miaina souffrance, miaina ao anatin'ny fahaseporana. Ry mpiambina ô, toy ny inona alina moa izao? Mahatsiaro ny tantaran'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana tamin'ny ora fahatelo hatramin'ny ora fahasivy sa ora fahaenina izay tsy tadidiko intsony. Tena hoe ny herin'ny maizina. Tena hoe ny baiboly de niteny mihitsy hoe raha fitiniko tsotsotra zany de hoe ao anatin'le hoe ombre de la mort, aliko ny fahafatesana. Ary tena hoe tamin'ny heriny mihitsy ny devoly, niovitrovitra ny tany rehefa niantso Jesosy Kristy hoe Eloi, Eloi, lama sabachthani, zany hoe raiko teo amin'ny hazo fijaliana io, nahoana ianao ny mahafoy ahy toy izao? Satria teo amin'ny vanim-potoana atao Golgotha io, teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy Kristy de nanapatra taminy mihitsy ny devoly sy ny filany rehetra. De izay ihany koa le contexte misy atsika am'izao ora sy fotoana zao. Manantona an'io vanim-potoana io, manakaiky an'io vanim-potoana io sika hiditra am'le atao hoe ho persécutena en chair et en os ary amin'ny ara-panahy ihany koa zay efa miandoha ny fahoriana am'izao fotoana iainantsika zao no misy atsika. Ry mpiambina ô, toy inona alina moa izao? Raha miteny zany ny baiboly eto hoe ry mpiambina ô, de mitodika aminao, mitodika amiko, mitodika amintsika mpino, satria isika no nantsoina hiambina ny amin'ny tenantsika, itsika no nantsoina il faut se mettre en garde, zany hoe itsika no manisy arifenitra
mametraka ny bouclier ao amin'ny Efesianina 6 izy mazava tsara. Satria itsika tsy mitolona amin'ny nofo amandra, ennemi invisible, tsy hita maso, ary porofon'izany io aretina covid io. Hitanao nga ny microbe, hitanao nga zany otrika aretina izany. Ny siantifika de mampiasa reny le fitaovana microscopy ireny hijerena ny bakteria sy le karazana virus izay manetsika an'io microbe. Efa le microbe de tena esprit mihitsy izy io satria misy aina manapotika. Ary ny conclusion an'izy io, matoa izy io mandripaka eran-tany ry havana, de misy zavatra tiako tenenina atsika ity hoe ao anatin'ny fanadiovana tanteraka ny tontolo misy antsika. Raha tsy teny fotsiny ahako ny tantara Noa, na ringan'Andriamanitra daholo ny mponina tety ambonin'ny tany, de Noa valy mianaka ihany sisa safodrano zay batisan'ny tany. Raha tsy tena ny tantaran'ny zanak'Israely, Pasika, Exodosy 12 sy ny 13 naringana ny lamatoan'ny Farao ny Egyptianina rehetra, ary navoaka tao anatin'izay ombre de la mort izay ny lamatoan'ny Israel sy ny fiangonana Israel, nentina ny ampitan'ny ranomasina mena, ny sorona tao anatin'ny fanadevonina, karazana batisa ihany koa zay, Pasika fanafahana tao amin'ny ombre de la mort makany amin'ny fiainana. Hiditra ao anatin'ny fanekena ainsi de suite. Ka ny zavatra misy reto tompoko, ny zavatra iainantsika reto tompoko, ny zavatra rehetra izay miseho eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao de fo azy ny fahitanao, fo azy ny fahatsapanao, fo azy ny fahaizanao mamantatra amin'ny alalan'ny saina, ny fijery rehetra, ny fahatsapana, ny 500 santeniko am'izany fa efa Andriamanitra no manetsiketsika atsika afantatra ny zavatra misy, amantaranao ny kronolojia misy anao, ny vanim-potoana misy anao izay tokony ametrahanao fanontaniana hoe ry mpiambinao toy ny inona alina moa izao. Ry havana, tsika mahay fa ao anatin'ny alina izany, bon ataoko hoe manomboka amin'ny 7 heures du soir ny alina zany, efa mody ny masoandro, tsisy tsony masoandro, de tarafinao ny lanitra, miseho ny kintana ny volana, de miditra amin'ny 9 ora 10 ora, miamaizina hatrany amin'ny 12 ora alina, maizikitroka, mitohy hatrany amin'ny 3 maraina. De fantatsika hoe amin'ny firy no mivoaka ny mpamosavy sy ny sisa rehetra, ny biby mpihaza, ry mpiambina toy ny alina moa izao. Ny tiako tenenina am'izany de hoe aza re tompoko variana, fa ny zavatra misy rehetra de aoka ifoazanao, amantaranao toy ny inona alina moa izao. Ka manaitra tsika ry mpiambina zao zavatra miseho rehetra izao tompoko de fanairana anao, fanairana tsika rehetra ao anatin'ny famindrapon'Andriamanitra. Ka ny anoteniko ampaherezako anao ny ninona zavatra mianjady, miseho, manapaka, mitambesatra eo amin'ny fiainanao de marina fa marary sy manepitra, mangeja, mandreraka, manandevo reny zavatra ireny, fa banjino any kronolojia misy anao, banjino ny vanim-potoana misy anao, fo azy ny fisainanao sy ny fieritreretanao mamatotra n'izao vanim-potoana izao, ary apetrao ny fanontaniana hoe ry mpiambina toy ny inona alina moa izao. Satria ao anatin'ny alina raha tsy miambina isika, araka le niteneniko teo hoe 7 ora, 9 ora, 10 ora hatrany amin'ny sasakalina, hatrany amin'ny hatelona marain'ny andro, de miasa amin'ny heriny Satana, miasa amin'ny heriny demonia, miasa amin'ny heriny mpamosavy, ho avy ny mpangalatra andringana, ho avy ny bibidia andrapaka, ho avy ny mpanany bohatra sy ny sisa rehetra anapaka eo amin'ny fiainanao raha matory ao anatin'izany alina izany. No ka tsy mamantatra hoe ry mpiambina toy ny inona alina moa izao. Ka
farany apetrao amin'Andriamanitra, apetrao am' Jesosy Kristy ny androm-piainanao a fa manana anjely izy a afaka miaro atsika, manana anjely izy a afaka iambina atsika any anatin'ny tontolony tsy hita maso zay tsy afahantsika miady tadidio Efesianina toko fahinana isika tsy mitolona amin'ny nofamandrà fa lay royaume de Satan manapaka eto am'ty zao tontolo zao ity ry mpiambina o toy ny inona alina moa izao mifoaza tompoko efa tsy lavitra efa akaiky ny fotoana efa ao ambadika ao a ilay fotoana izay isehoan'ny bibidia isehoan'ny demoniany amin'ny heriny a avec férocité amin'ny tanjakany anapotipotika atsika zanak'Andriamanitra izay tsy miambina sy tsy manana ny fiarovana Efesianina 6 tsy manana ny fanahy masina tsy manana ny intimité ny fifandraisana am' Jesosy Kristy zay ny afatra fahade mirary soa atsika rehetra tahin'Andriamanitra tompoko.